Mampiavaka ny andron'ny alakamisy ny fivoahan'ny gazety soa ny larana fahavalo amin'ny telopolo sy telonjato no aroso amintsika mazava ho azy songadina bebe kokoa anatin'ity gazety ity ny fanamariana sy ny fiomanana amin'izay fanamariana ny fetin'ireny zay. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy ny fandao. Karaza didina kanto samihafa no entiny katalogo soa aminao amin'ity laharana ity, aza natao indrindra ampisongadinana ny hatsaran'ny endy amin'izao fetiny ireny amin'ny alahady izao. Hiopana amin'izany indrindra koa ny lahatsoratra rehetra toy ny fanazavana momba ny asin'ny loko ary hitondrany mamasoa ihany koa ny fiarabana feno filaintsoa ho an'ireny rehetra. Ina no antony misakana anao hanaroatra ny fotoana iainanao. Izany no lohateny nampitondraina ny PNP izay hitondrana fanontaniana fitsapana natokana indrindra ho valian'ny lahy na ny vavy. Ny sehatry ny fahasalamana dia hitondra lahatsoratra mahakasika ny taovam-pananahana. Eo amin'ny sehatry ny nahandro dia ny fomba fahandro sy ny fikojakojana ny lafaoro pitinaratra na ny foro micro-ondes no velabelana amin'ny pejy fahafito ny gazety soa. Ankoatra ireo karazana nahandro vaovao fitondra ny gazety ho anao isaky ny alakamisy. Ny pejy natokana ho an'ny lehilahy kosa dia hitondrana fanazavana momba ny fampiasana ny karavato izay tena lamaody be amin'izao fotoana izao. Ao koa no ahitanao ireo vaovao samihafa mahaliana maneran-tany. Sombo lohateny andro eo fa ny andinindiny dia ho hitanao anatin'ny gazety soa hivoaka raha ampitso alakamisy. Eto koa ny ekipan'ny gazety soa rehetra tarihany mamasoa dia efa mitondra sahady ny teny filaintsoa ho an'ireny rehetra manerana nosy amin'izay ankalazana ny fetin'ireny amin'ny alahady ho avy izao. Efa ndresaka an'izay fanamarena ny fetin'ireny izay ihany isika azadino orinan'izao fampahalalam-baovao zao ilay fandarana natokana hankalazana ny fetin'ireny ny candidat Ramatoa Eleonore no arahantsika orinan'izao fampahalalam-baovao zao. Ny tena kosa metraka ny veloma mandrabitafa veloma tompoko.